Raha ny mahakasika ny fiomanana fifidianana kosa indray raika amby folo andro mialohany izay anatanterahana ny fifidianana izay tokoa isika amin'izao fotoana izao efa eto Madagasikara avokoa ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona SADC androany ary izy ireo no niroso tamin'ny asa izay ho tanterahana. Mitovy tamin'ny fihodinana voaloha, mpanara-maso ny fifidianana enina amby 520 no avy amin'ny SADC, hiasa anara-maso mialoha, mandritra ary amin'ny andro fifidianana ary ao aorian'ny fifidianana izay ho totsaina ny 20 Desambra ho avy izao. Raha nanontaniana mikasika ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka izay ho tanterahana miaraka ny zoma 20 Desambra ho avy izao ny mpitarika ny delegasion'ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny SADC dia laza ny tenany fa mino sy matoky izy fa tsy ho sarotra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka izay atao amina fotoana iray. Nambarany fa tsy Madagasikara ihany manao fifidianana iray atambatra amin'ny fotoana iray tahaka izao, fa efa nanao izany ihany koa ny firenena hafa eo anivon'ny SADC toa ny Namibia. Momba ny toerana andehanan'ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny SADC dia nambaran'ny mpitarika ny delegasion'ny SADC fa noho i Madagasikara mitadasika dia tsy arakotra ny birao-pandatsaham-bato ray sy roa alina ny mpanara-maso avy amin'ny SADC. Saingy anisany ezaka entin'izy ireo ny andefasana mpanara-maso amin'ny distrika 720 eto Madagasikara. Raha lafo fandriam-pahalemana dia nambaran'ny mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny SADC fa ny fanjakana tetezamita dia miantoka amin'ny fandriam-pahalemana ao anatin'ny fifidianana ary tsy hosakana mihitsy ny asa fanaraha-maso amin'ny fifidianana amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Na dia nisy aza ny lesoka hita tamin'ny fihodinana voaloha dia nanamafy ny tokony tsy hanakanana amin'ny fisotro fifidianana ary nirosoana midingana manaraka amin'ny fiverenana vondrona ao amin'ny South African Development Community.